Mbola taizandray ianao io zao hoe tsy fantatrao mihitsy ve ny farariako ato an-trano ato hoe. Tena marary marina izany rahabao izany. Ataoko ahoana ry ity e? Sao ny ataoko anao rahatera. Efa fantatrao ihany tsy fahasalamako. Ary ataoko angamba fa fantatrao tsara fa noho ny fampirafesana izay ataonao amiko mahatonga tsy salama ka lasa nanana aretim-po tahaka izao. Dia izao tsara sanantsika rahatera. Ataovy tonga taiza tsara izy. Aza dia miteniteny foana eo ianao rahabao aloha. Sady izany efa tsy mampirafy anao intsony. Efa niova. Ary aza dia mandrera-tena be miteny mahery eo aloha fa mezaha makainy. Mekely dia mekely ihany ny heriko rehefa sao dia tsy voapitako akory izay tokony ho lazaina fa izay dia izao tsara sanantsika dia aza ampahafantarina azy na oviana na oviana aretiko izay rahatera. Rahabao fa inona ary ty e? Nahoana dia manaritoky sahady ianao? Mbola eo am-pitsaboana anie tsika e? Sady soavina anie mbola mila anao rahabao e? Efa fantatro fa kely sisa no hiainako eto fa afary soavina iendre tsara hoe asanaky neny dia mba mivoazay anao rahatera. Rahabao efa niova aho mantsy anao ary izany firariotso sy teny feno fahendrena atolotra ho an'ny soaviny izany aleo ianao ihany miteny azy rehefa salama tsara ianao fa aza mitrapetraka afatra toy izany ka. Izay rahatera izay fa velomo izany vato malalako izany Oe, Rahabao, dia lasa tokoa ve ianao e? Tena tsy niteny intsony izy marina. Rahabao malalako dia lozanao izay nefa soavina koa ity mbola lasa nianatra. Tsy nahatratra an'izay nialany ianao akory. Bao Andriamanitra mifona aminao aho mifona mafy loatra izao. Inona mba tsy naditra, tsy nampirafy ny vadiko. Mbola mety velon'aina teo ihany izy. Ny adalako
ahoa zay raha-pezavana ndehandeha hijery adina kolakely ery Kianjeria aloha e. Zay indray ianao tsy maninona rehefa mandeha any andeha bus ianao sa andeha moto ka inona fotsiny ananako ny moto io no za no atao andeha bus io. eny tokoa fa zao ny any temiko e. Aza mandeha mafy ary. Aza manany amin'izany ianao fa efa voafiatsika io e. Ay tsaro fa karoseri tenany io e. Ianao koa miteny foana ralaingo. Raha-pezavana vadiko ane ianao e, tsy maintsy miteny a. Efa mifankatia tsara izay sy moto io e. Ye tandrema sao dia gotra amin'ny loka any a. Fandro tsara mihitsy ny ralaingo ny akola tena mahay miady any e. Zay ianao zay raha-pezavana nefa impiry ianao voan'ny sasany foana. Tsy odrano ireo miana ralaingo ibadako ny vola amina tapitrisany amin'ny tian'io ty. Ianao ve tsy tianao fety e? Andao ary za tsy izy mirary soanao ay. Tsy maintsy maintsy amin'ray kolakandro any sy misy tia latsaka foba afandrano ny pizapizavana ary tena manana be izy zany mienjera marina. Ratsy ty e. Maty ny vadiko re olona. Raha-pezavana de maty ve ianao e, de nilozanao sahaty ve zay e. Efa niteneniko mantsy ianao alohany nandehanana hoe aza mandeha mafy, de mbola nandeha mafy aho ve ianao e. Ahoana niteneniko amin'izay sanatsika ngamba dia arary foa iny zazy iny. Ianao koa mantsy tsy laitra amin'ity lokaloka anao ty. Tianao mihitsy io mampiady akoho io. Zao fahafatesana no hita. Raha tsy nandeha tany zao ianao dia tsy nisy ohatr'izao. Ka raha-pezavana maty ny vadiko re olona. Vonjeo ahy efa roa taona sahady zay no nahafatesan'ny raha-baoreninao ty ry soavina mandeza amin'ny fotoana izany ka. Eny tokoa azy dada. Tena miremiremy tsy ahitana na fotoana ny onona ihany ty tsika mianaka. Afaky ny tsy onona iza koa moa e. Tsy maintsy manaiky izay voalahatra fa alahatra sika fa tsy mpandahatra. Tena nadilo mihitsy ao fisofiko tamin'ireny fahoriana tamin'ireo taona lasa ireny ka. Naverimberin'ireo mpamanga manjoa sy ny mpamaly ny kabary-pahoriana mandrakarivo izany. Eny e, ka ho aiza moa? Moa ve ny alahelontsika ampifohan'ny eny any am-pasana indray? Dia aleo efa mionona e. Zarery koa ne no kambota ireny eto amin'ity tany ity e. Ny tsara nataon'eny no tohizana. Izany indrindra re anaka, ary hitako amin'izay fa tsara amintsika mianaka raha maka namana amin'izay sa ahoana hoe ianao e? Endrery dada, tsy asiako fandavana na ny kely aza ny maty raha toy ny
Tsy namany velona tsony e. Tsy tena loatra raha tsy amelanao sanatria tsy manina rery dada. Raha fantatrao fa mampety anao ny ankanamana, afaka manambady soamantsara ianao e. Tsofoko rano e. Raha izay mba hasoanao. Ry misaotra anao ry soavina amin'izany teny feno fahendrena sy tsodrano tolotra ho arahinao izany. Tena makasika amin'ny foko koa ry. Tsapako fa tena tia ianao sady mitsinjo ny ankohonantsika tokoa e. Dia lalo ty fiainany ty radera. Tsy navela ny vitana tsy araka tsika sy ianao. Eny e, tsy dia hoe vitana loatra kosa angamba fa mety izay mihitsy le hoe anjara raha laingo. Eny tokoa radera. Tsika sy ianao moa samy manan-janaka rairay avy. Tena mety ka. Sady samy mativady ihany koa. Tafahoany izany ny ty sy ny maniny e. Mety e, mifameno tsara tsika amin'izay. Izy mirahavavy koa hitako fa tena hifanaraka tsara e. Seheny kely zanako moa efa nresahako dia faly ery izy e. Indrindra fa ahazo namana ny soavina zanakao. Raikitra rehefa hiezaky ny anangana tokantrano vao tsika. Tena marina mihitsy izay radera. Ory mamoa, tena engarany radera mihitsy ho ilay zanany iny e. Aza miteniteny foana, papa radera. Ka ny papa radera na radera mitovy ihany izany e. Mba manaja olona, aza manao an'izany ry. Ka izany ho ahy e, engarany mihitsy ilay zanany. Fa ahoana koa nahafantarandry an'izany e. Fa nga nisy zavatra hitandry tao. Sa fividianana akanjo manokana izy, sa fividianana kiraro manokana. Tsy tamin'ny mamao marina. Fa inona ny tsy hitako e. Dia inio anie manomboka izao e, dia aro amin'ny maso. Ay, eny ary, hitantsika eo izany. Jerijereo mihitsy. Na izy aza mantsy miseho amin'ilay be ohatran'ireny ireny. Aza matahotra indry fa tsy handovato iny raha mbola izany no eto e. Sura mihitsy mamoa, tena aza melana mihitsy. Aza mahita kendro toa namelezako an'iny efa ho hitandry tsara. Tonga dia ataovy mahita mihitsy. Tsy hoe zanaky ny tompotrano dia anjakazaka tao an-trano ato fa zakomba zanaka. Sa ahoana? Marina mihitsy izay tenindry izay ka. Pely mihitsy aloha ny dimy. Eny e, ho andringa eny nanambadiako e. Fa izao, endre tsara fotsiny, izay ny anoteniko. Oke, matoka mamoa izany amin'izay e. Arono ara laingo. Toa mbola tsisy tonga ihany ny ankizy fa mbola aiza e. Ankizy isa moa radera. Ny any iny zanako efa ao e. Ny zanakao nga no asa. Fa hatraminao vinandray moa no misy an'izany hoe zanakao sy zanako izany ry rahalaingo a. Mafy ane manjoa ato rainy e. Tsy mba tahaka ny reniny no fandraisan'ny soavina ato. Fa seheny kosa aloha, tena manaja anao tahaka ny ray ny teraka azy mihitsy. Samy zanaka rery rahalaingo a. Tezao mahakizy azy. Manaraka izay lazainao foana izy e. Hoy ianao, izay re tsy laitrako aminao ty radera. Efa hito izao fa zaza tsy makato. Mbola za ihany ny mahazo loza. Mafy mihitsy ty mitaiza zanak'olona ty. Aza manao eritreritra toy izany re ianao rahalaingo a. Zaza endry sy mora anarina tokoa raha isoavina fa ianao mihitsy angamba no mety tsy mahay mitaizako. Moa izany iziko. Tsy maninona e. Tsy maninona e. Aleo hoany tsiny. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Dri. Fa inona koa ty raha maso be ty maman. Tsy efa resaka kiala soavina sy ny dikandreva izao e.
fatifaty foana amin'ny zaza tsy nateraka eo ianao ry mamanka. Ay moa efa daholina reo. Ji, fa maninona koa neny? Neny a? Neny a neny. Neniny foana ety indri mihitsy nena tonga an'izao e. Soavina. Zao vao malala mody. Taraiky kely nge zazy dady e. Tena zaza ratsy taiza mihitsy a. Zaza vavy io ianao de alipody toy izao. Aiza mihitsy le fekiby teo amelesako anao. Zaza madity. Tsy mahay mipetraka. Zao vao mody. Tata, mifona re. Avelao aloha zamba zavy. Tsisy fanazavana be zany e. Tsy ilaiko mody alina. Ka tany am-piangonana nge zazy dady e. Aiza ny alalako an'izany hoe tany am-piangonana nataiza e. Ianao alina vao miditra ny trano io zao nitako. Mifona ho azy azy dada. Efa hoe tany am-piangonana ho azy za. Mbola mandangy eo ihany a. Inona ianao? Oka re izy radera. Na endro na maditra, zanako foana io. Manahoana dada? Manahoana ny zanako? Dada, mifona ranana fotoana anao e. Tsoriko aminao anefa fa tsy handiso fanantenana anao velively a. Na amin'ny fitondran-tenako na amin'ny fianarako. Tsy adinoko velively ireny afatry neny fony fahavelony amin'ny rehariany azy eny. Dada, mifona e. Za koa anaka tsy manameloka anao a. Mifony dada raha nanao izay nampalahelo anao sy tsy afaka nandinika anao akory. Fa zao kosa e. Mba merary fa misy toerana le a. Dia aza mody alina be moa e. Zany ry Soavina. Endrery dada. Ary mangina amin'izay fa tovavy lehibe io ve dia mbola ho be kiretaka ihany e. Oak'izay zany zanako izany. Iny ary. Ato anatin'ny tapa-bolana nefa ry dada dia somary alinalina foana vao tonga. Fa alinalina hoana ry Soavina? Efa nampahafantariko an'iny ihany fa mety adininy angamba ny nampilaza taminao ka lasa natezitra anao. Tena mbola tsy nilaza an'izany izy a. Ka manomana Krismasy ane izao ny tanora ry dada e. Eny e, efa reko izay. Aleo aloha za andefa tary e. Endry dada, mazotoa. Ay, mianatra ny tato-bolana any amin'ny rahatera indray tika Soavina. Mahitatra anio a. Ay, neny. Ay, renao ny resaka izy dada. Indrindrina ary kerika lan'ity misy sofiny. Ay, dia efa mitataratara zavatra any amin'ny rahatera any a. Mampiady mpivaditra. Ho hitandrikely izany. Manomboka izao a. Aza tonony natao tranoko atsoa izany renindry izany. Tsisy renindry ao. Ny renindry efa razana. Tsisy manana andry ho rere antsony ao. Andray kosa rery neny a. Tsy te andray an'izantsony ny sofiko. Dia masika loatra renao e. Ka noho ny ataonao ihany ny mampasikaka. Ary faharoa manarakaraka an'izay a. Tsoriko amindry fa tia fivavahana sy fivoriana lavitiny tsy azoazoko mihitsy. Andray kosa e. Fa maninona? Tsisy hoe fa maninona. Ary na tsy hody ampitsony ary ndry a. Tsy rarahako. Za manana ny zanako. Azondry zany? Endrery neny a. Aza miantsoantso aneno a. Tsy laiko. Renindry efa any am-pasana. Rehefa eo radera afaka miteny nenindry. Fa rehefa tsy ao izy a. Dia samitsika. Dia izao. Madamy laingo hoe. Azo. Ay kosa e. Fa maninona ary neny miova be ohatr'izao e. Aza be lazao fa lasa mandeha. Marikiriko ana mijery andry ary. Lasa ho a. Molitra be andry ary ohatran'ny sosisy mikorozaroza fotsiny.
Jeka nefa raha maika raha fa tsaha. Fa maninaka indry soavina? Eny namako akindry re tsy hanafainako manoa. Tena manao toeran-tsakako akiny. Nenay maherezaka ia. Andriamanitra mpanjinina ataovy betsaka ao am-pondriny afatry ny Noely. Dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Fa ateraka ao antsika ny mpamonjy dia Kristy Jesosy. Marina kely izany na dia mitady alahelo hely tokoa aza dia sao ihany fa amintsika Andriamanitra. Zandra ataony ny ra Krismasy ianarantsika ty am-piangonana. Marina kely izany ro manoa. Hafa ihany izany namana tena mivavaka izany. Ao fa mivavaka ao andry koa ahy. Saotra kia. Dia efa tsy rariny tsoa mihitsy ry papa sy maman ka. Izao ve soavina dia mbola tsy tonga ihany. Tena alina loatra e. Na balina aza ve tsy rava ihany hatramin'izao. Oka ngindry sy eno manana ny rainy izy ananatra azy. Rehefa tsy anaja ny rainy eo izy dia avelao any. Nareo mianaka kosa dia misahirana. Ho avy foana re izy répétition générale ny amin'ny fankalazana ny Krismasy ane androany. Izay ngamba no nahataraiky azy any. Ay! Rapitsika efa miaraka mamonjy sasakalina mijery ny seho ataondry zareo any. Zay fa lasa aloha izy mianaka. Avy hatrany dia homakomany ny fitafiana rehetra. Tsy rapitso indray zay vao ifampitady fanjeva eo. Miala tsiny aloha papa fa za indray dia andehandeha araka amin'ny namako rapitso. Za akory se eno tsy foko ny fandrima fanako ka tsisy andeha ho any eo. Avelao raha dera ho any hijery anjanany ihany. Izay sasakalina ve no hamozako ny torimasoko tsy misy io. Voay maty dada Sineny. Dada Sineny. Otre mazazy ahy. Otre kana soavina. Fa inona izao e? Tao mitabataba ohatry n'inona. Loza re. Fa inona? Toy ve tsy mamiditra ato an-trano raha tsy mitondra loza e? Eno ary mamanko. Finona indray ny andry e? Ndry ty moa izany dia efa mpivary tena hikoizana mihitsy. Isy manderaka mihitsy. Isan'andro izao efa milo sasaky ny alina vao mody. Neny efa maratra ngeza dia mbola kapohanao ihany. Maratra n'inona? Asio ihany ka mbola maman fa raha tsy izany tsy fay sady ny dadany koa tsy aho. Nareo mianaka kosa dia efa ratsy fanahy. Tsisy hoe ratsy fanahy. Ndry mihitsy ny ratsy taizeto. Mba inona zary neny. Lasa ny volako, ny baiboliko, ny fitaovana rehetra taty amiko fa nisy nanetaka ngeza e. Ay kosa fay tsara ndry izay. Tsy adalakory ny olona mody alohany hatrany rehefa mba hariva ny andro. Eo dia mamoriny eo kiala-dalo ty. Izao ve tsy niady lelatany ry maman? Andre kosa kely se eny tsy marina izany. Marina mihitsy izany tenin'ny seheno izany. Sanaka vadiny olona tany indray indry. Matondry ataon'ny olona oatra izany. Izao ny vokany. Mirenireny amin'ity fivavahana tsy. Mandrary anesazy eto e. Fa nga tsy miaro indray ny Jesosy nareo e. Izao no hoe vao endaka tany e, vola very e, baiboly na foy. Io ve leson io ry maman? Asio. Eto makaty io boto be andradery io amelezako an'io eny amin'ny tapiny dohany mihitsy ty no asiko. Atsy rafy. Mandrary angesany. Kay. Niratra naza mbola ampianareo an'izao vony izao ihany. Fa misy inona to e?
Ino izao tabataba sy ranomaso ato izao? Ary toa maratra ny zanako. Dada, naratra be ny soavina kely. Fonjeo rehefa marary ny zanantsika Radera. Dada, isy nanendaka. Ndratrainy aho dia lasany daholo ny volan'ny esteketa ty amiko. Dia lasany ihany koa ny baiboliko ry dada. Dray, fa nahoana loatra re anako? Tsy vitan'izay angery dada fa mbola nanaovan'ny abibiana koa ahy e. Inona? Dia mbola naolandray koa zaho e. Maty aho zanako, soavina. Radera, avoailo ny fiara fa zalojanao miana any io fotsiny. Hoeto any amin'ny dokotera reo izazy io a. Safitra ny zanako marina. Fonjeo. Soavina, Mariany dada ve ianao e? Soavina, tena loso izany atra taminao izany anaka. Etsy bataiko avy hatrany dia andeha hoentina anaty fiara. Hamonjy tobim-pahasalamana aingana. Roa volana taty aoriana. Efa ampy saritra lasoavina ny toerandry tato aizany dia ho tompony eto ampandriana eto foana. Feherinina angano tsy ho sitrana hatr'izay. Andao amin'izay lery maman andefa taratsena io tsika ka. Zao no izy rika lasoavina. Aza atao mahita andry eto ampandriana eto tsony avy any an-tsena any. Efa miteny izay Ka mbola tena reko osa sy malemilemy ny vatako ry neny e. Nysaiko maika mihereraka. Araka ny lazain'ny dokotera mantsy dia. Tsy manam-potoana henonandria va zao. Nitsangana manao raharaha. Avy any an-tsena izay raha tsy efa masaka ny vary mahita andry. Izay mitondra laoka. Ary ho aizy zatonareo raha laingo Andeha etsena izay raha ngafa ianao koa zato. Arono soavina sao dia mba andeha mba mitsangana kely manantanjahantena miaraka aminareo any e. Soavina nga hita izay anaovana azy e. Ka mony izy ry dada, sady mararo ny nifiny. Nitaona azy teo mihitsy izay fa aleony izy atory e. Ay, eny ary ndao ary nareo mianaka e. Dada. Ahoana izay anaka? Mihaino avy e dada. Misy resaka kely tiako zaraina aminao matsy. Mihaino anao ary soavina. Ento ny resaka ao e. Na dia niezaka nitandro ny fitondran-tenako tsy haloto aza ary dada dia reny ny zava-nitranga. Ary malahelo milaza aminao fa vokatry ilay fanolanana nahazo ahy tamin'ny Krismasy lasa teo iny dia nitoety zazangehoany zaho oza ny dokotera e. Soavina. Dada, fa maninona ianao e? Tato, tia ny findainy dada. Ary aloha atsoko dokotera. Dokotera mampiony. Aiza moa ilay laharana iny? Soratako tamin'ity. Io eny. Allô, dokotera mampiony? Vonjeo re dokotera. Toranato dadanay. Vonjeo re. Ie. Aty amin'ilay tranonay iny. Zareny nge ny ato e. Ieny tompoko. Ao fa atsoko hiverina ry zareo. Aza ela re dokotera.
nisy inona tato ry kalakely tia, fa naninona tato ny vatiko e. Atao safotra. Fonjeo. Mitonia aloha ianao madama, mbola mitsabo tsika izao. Ataovy re izay mety dokotera. Zany mihitsy. Mba karakarao re dady. Fa nisy zavatra nanentra be azy ity nga sa ahoana? Ny valim-pizahana nataonao ry dokotera. Rehefa nambaranao iny hoe mitoejaza. Dia izay no lazaiko taminy. Dia izay. Tsy miala amindry ara maty eo vatiko toriko ndry. Ay misy an'izany vaovao ratsy be zany. Ay izy ny tsy ho safotra. Oka kely aloha tsisy resaka vonon'olona eto akory. Mitony daholo aloha nareo. Dia noho efa tsisy zava-bita amin'io ranomasy tabataba io. Manahoana re izy dokotera? Izao le izy. Efa nataony alanenina rehetra. Vokatry ny atairana sy ny alahelo be loatra dia mijanona tampoka ny fony. Izany hoe tratran'ny arrêt du cœur mihitsy izy. Mionoana dia mitrakary izy menaka fa an'Andriamanitra ny aina. Dada. Loza. Lasa ve rahatera. Ny vatiko marina. Lasa ve ianao e. Rahatera. Vokatry ny adalan'le kela ratsy ty ato mahatonga an'izao. Aza fanometsinina manamelo tena rea. Efa izao ny fandaharan'Andriamanitra. Andray, maty ny adalandry ny vatiko ry soavina. Andriamanitra. Fa nahoana loatra re. Mafy loatra izao. Zaitra mianjaty amiko izao. Mahereza fa anampy anareo amin'ny fikarakarana rehetra. Izao aloha dia ampilaza ny pastera sy ny fiangonana. Misaotra dokotera. Mazava izao ry soavina. Tokony farana ny fipetrahandry ato an-trano ato. Lasy ny ry mandeha. Neny a. Andray kosa e. Fa tokony misy neny ahoana indray e. Mandeha ihany ry mandeha fa tsy isy dadandry intsony ato. Ie, izany mihitsy. Zaho koa efa elany tsy te hitahiry zana-baratra ato. Eny ry tsara izany. Ndry mihitsy izao ilay lazain'ny fitenena hoe vahiny mitondra alika, vesatra mitondra vesatra. Azondry izany. Iza koa moa ry maman mahita raha hoe sinema fotsiny ilay nisy nanendakireny a. Dia mody hoe na olona na lasa amin'ny baiboliko hoe lasa ny volako e. Avy eo indray dia hoe be voka. Tsy hay nanditra ny napariny tamin'ilay isakariva mody alina ireny. Nanao sipatany izay io dia be voka tany. Dia ny olona ny ampiasaoniny eto. Izao maty hatramin'ny dadany. Tsy irery seno a. Tsy hanosina ny tenako re ary. Izany ny marina. Fa izao e, tsy be resaka amindry intsony a. Ampy izay nanompoana mianaka andry izay. Rofiny ny etandry a dia lasindry mandeha. Tsy ilaiko mahita andry intsony ny masoko. Neny a. Miala tsiny ara manafotoana anao ty teniko ty fa mba te hampatsiaka elanao fotsiny aho hoe mba nisy herim-pony dada sy neny anana izao iainanareo izao e. Mba tsy ilazako aza hoe izy rehetra satria tranony dada sy neny ty. Mangenina. Tsy ilaiko miteny izany. Zaho zao manjaka eto. Ny herim-poko lanin'ny taizandry ahoana fotsiny. Ka mbo tsy vory-saina koa ndry nefa nompiako tatiko hoe inona. Efa lanin'ny karakaraina ndry ny arena indray ndry ka dia inona indray. Modiany amin'izay efa rahandry ihany sisaka. Sady velom-potsiny mbola hiteraka zaza tsy manandray. Zanaka vokatry ny adalana tany. Zanaka mpanendaka. Aleo re aloha mba ho vita amin'ny fianarako ry neny a. Herintaona fotsiny. Mba miangava re. Tsy miandry an'izany aretsiny tia. Mbola ela be izany. Miala fotsiny, izay ny fantatro. Azondry izany.
fa atairana noho ny adalandra iny nafaty ny vadiko. Tsy mitahiry zaza tombitana ohatrandria. Ha! Manoa, tena ravaka ny fiainako a. Tsy izany ake soavina. Raha Andriamanitra momba-ndry, iza no atohatran-dry e. Sotra kely mampahery a. Indraiko mandreniko efa nafoy a. Fa Andriamanitra kosa mandray a. Atao ahoana kifa ny olombelona no mety mandao fa Andriamanitra tsy mba mandao izany a. Ndao hiresaka ny pastertsika dia hita izay tokony atao e. Dia ahoana kely fianarako. Mbola te hanohy benga izahay e. Izay neo ahy e. Izaho mahalala ny hevitra ivelako anareo ho Jehovah dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza e. Araka ilay Jeremia 7:20 iny. Eny akia, tsy ho kivy ary Manoa. Na dia mafy loatra azy vao manjoa azy ao. Dia nandao ny trano ray aman-dreny tsy satry sy hoavina. Niady rery tamin'ny fiainana izy, niezaka namita amin'ny fianarana, nitondra voka, nitaizany zanany samy rery. So ihany fa tsy nandao azy ny fiangonana, niantra ny namana mpiara mivavaka, nampahelatra ny mpitandrina. Folo taona taty aoriana, ao atokantrano misoavina sy mandimy sanankely no miseho ny tantara. Mandimby. Joyeux Noël, neny. Joyeux Noël ny zanako e. Ary neny izany ohatrany tsy falifaly mihitsy ne. Faly ka. Fa maninona fotsiny ary neny e. Krismasy tak'izao neny nahitako mafy anaka e. Tsy mba mifaly toy ny tanora rehetra ohatrany. Fa nanino neny tamin'izao any? Voendaka. Niara-ny herisetra. Fa nilikalia. Sy ny sisa. Nampalahelo be neny izany a. Fa izao a. Efa eto ny mandimby kely neny a. Fa aza malahelo tsony neny. Sady tsika izao any am-piangonana. Satria Krismasy ny andro a. Fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra e. Dia tokony falifaly amin'izay neny fa tsy malahelo ohatran'izao tsony. Izay tokoa rery mandimby a. Dana aloha ilazao ilay chauffeur moka ny fiara fa sao dia taritsika e. Ianao a manomana vetivety ny viliantsika mianaka. Za kosa hipasoka rehefa avy eo. Za kosa avy eo neny manao rarany fa efa manana mpanampy tsika. Ka tsy maintsy manao rarany e. Tsy maintsy mizatra ary mandimby na misy mpanampy aza. Sady izay za lehilahy fa tsy vehivavy e. Eny fa na dia tovolahy kely koa azy ianao. Tsy maintsy manao rara foana e. Ao ary rehefa manao rara dia manampany neny e. Amin'izay neny tsy sahirany. Za koa izao efa lehibe e. Efa 10 taona. Mety anahirana izao dia raha misy ao tsy maintsy aleha tampoka dia iza reny mba ho namanao ato e. Jejo foana ny namako. Fa zarako aloha miaraka amin'ny foana e. Ao rehefa hitantsika eo any ny vahaolana ary mandimby a. Ary tsy izao aloha fa misy mandondonana izany anaka e. Amin'ity andro Krismasy be ity ve? Nefa leo ihany aloha ampandrosoana e. Ampandrosoa eo am-bavahady ao rehefa hojereko izy ary mandimby a. Manahoana tompoko?
Azafady indrindra re tompoko fa manelingelina amin'ity andro fety ity. Tsy hita re moa tompoko fa hoentin'ny fahasahiranany e. Ka tsy seheno vety. Samy masoko no. Tena seheno mihitsy ty. Tsy fantany akory raha izany firesany izany. Izy koa aza saika tsy fantatro. Ka inona ary ny vaovaonao e? Tsy izany rehefa nahita an'ilay soratra teo amin'ny vavahadinareo aho hoe mitady mpiasa dia tsy nisalasala nandondona fa tena mila asa e. Mba vonjeo re madamo. Andriamanitro, seheny mihitsy ty. Seheny zanaka niny, madamo laiko. Mitady asa ve? Tena izany tokoa. Sa mody mba mitsapa? Sa tena tsy fantany mihitsy aho e. Izy koa moa ty dia mihotrika lalandava. Mengavy re madamo, mba raiso aho e. Malemy tapaka lalandrany iny reniko amin'izao fotoana izao e. Tsisy na vola hikarakarana azy aza. Mba namela lova ho anay ihany dada saingy tsy nahay ny tatany izay e. Na tsy haiko. Mety todiny nataonay sy neny angamba izao. Todiny nataonao sy ny reninao? Fa nataonareo tamin'iza? Azafady moa madama fa tsy hoe manao izay hatafiditra hiasa atao aminao fa nisy an'ilay raha vaviko izay hoe soaviny. Olo tsy manan-tsiny izy nefa tendroanay e. Sady tamin'izany koa ary izy nitondra vohoka. Ankehitriny kosa mipodika sy rafy ty fiainanay. Madama, mba raiso re afa tsy hitako tsony izay atao. Tahin'Andriamanitra ianao. Nanenenako ny lasako rehetra e. Oak'izay fa amin'izay voalazanao izay. Tena feno loatra ny foko. Raha tsy mahafaninana anao dia mandehana ny live izany renao izany dia atianareo no mipetraka e. Izany ve? Izany tokoa e. Izany no soavina lazainao ry seheno e. Mety tsy tsaroanao tokoa satria efa tamin'ny 10 taona lasa sika no niona farany. Saingy andro voatendry angambany io efa melantsika eloka. Soavina ve ty? Tena soavina marina. Mifona k'izay sy neny a. Mifona tamin'ny tsy nety rehetra nataonay tamindry. Mamelaki anay a. Tena diso tanteraka izay ary tena nanenina. Mba raiso ny fiangaviako e. Na ho mpiasandry ihany aza. Sao dia izao ny fotoana tokony hanorenanay izay raha tsy vita nataonay tamindry e. Malemy an'izao amamao e. Namelo velona tao anatiko foana ny hoe raha manoloana ary any aoriana any ny olona nampitondra mangidy ato ao amin'ny fiainako dia hamela azy ve ny foko. Mandehana rery seheny miaraka amin'ny chauffeur dia alaivon'iny a. Dia andao hiara hivavaka amin'ity Krismasy ity. Andraso avelany eo fa asaiko hamoaka fiara ny chauffeur andraso kely. Misaotra kia, tena misaotra betsaka. Monsieur Najoro, niomana vetivety kely hoe ianao fa misy anirana kely anao mialohan'ny andehanantsika hivavaka? Ay, eny ary madama. Ary ono fa nisy ty baiboly vakianao ty? Manan-tantara lava dia lava madama raha ty baiboly ty. Mampisento, mampanenina,
Mandratra fo e. Fa ahoana kely nanananao azy ty e? Mba lazao kely hoe marina ve ny eritreritra? Inona re ty lozy ty e? Loza zay, loza roa. Inona izao hita amin'ny masoko izao e? Sao no izy madama. Tena ratsy aho e. Nefa efa nizaka ny sazoko aho. Efa nizaka ny vokatry ny ratsy vitako aho. Efa nibebaka tamin'Andriamanitra e. Fa ny antso voalazako anao dia momba ity baiboly ity. Fa ahoana ny amin'iny baiboly iny e? Ka olona niandahako tamin'izany fotoana izany madama ny tompon'ity baiboly ity. Zava-doza tokoa ny vitako e. Ankatoko ny Krismasy ohatr'izao indrindra tamin'izay. Tsy vita ny nandroba fananana fa mbola nanao herisetra tamin'ilay zazavavy koa. Taty aoriana nefa dia ela nitoratorahana ka nahavoamasonangatra. Tratra e. Ary efa nanefa sazy tany am-pontsy aho vao tsapako ny asaribidin'ity boky ity. Isan'andro no karoako izay mety ho tompon'ity baiboly ity rehefa vita ny sariko. Te hifona aminy aho e. Nanimba ny fiainana aho. Zazavavy madio no nanaparako ny herisetra. Efa na dia mbola hanaparany adezerany ary dia te hifona aminy aho. Ratsy ny vitako madama. Tena ratsy aho e. Ary tsy mahatsiaro vovela heloko aho raha tsy mifamela amin'ilay olona tompon'ity baiboly ity. Indrisy madama. Na dia tena efa niova tokoa ary aho dia mbola tsy milamina ihany ny herisetra hatramin'izao. Monsieur Natsoro a, tena marina tokoa ve izany voalazanao izany e? Izany tena marina izany madama. Andriamanitra, inona daholo re ty e? Tomitranga daholo ty izay efa ninina nampanginina sy nampanjeferina rehetra. Baiboliko ty, baiboly tsy foko. Ty olona ampiasaiko sy ny faneraserako atao tranoko ty izany no fahavariko indrindra namotika amin'ny fiainako. Tsy nahitako an'ny dada intsony vokatry ny etraketraka ty lehilahy ty. Andriamanitra, ampio fa tena mafy loatra ty toe-javatra trehako ty. Amela azy fe ny foko. Zay re madama momba n'ity baiboly ity sy ny fiainako. Fa aleo aloha tompoko andeha hamoaka fiara fa sao dia tare tokoa tsika e. Monsieur Natsoro, azafady aloha e. Zao no izy. Baiboliko anie iny e. Ah, baibolinao ve ty madama Soavina? Eny tokoa. Dia azonao angamba ny toy amin'ny tantara. Vokatry ireny herisetra ireny no nananako amin'ny mandimby kely. Fa tsy te hivako taminao ny tena tantarako aho. Lazaiko fotsiny fa tsy eo indray. Dia izay ireny no izy a. Mamela anao ny foko. Ary oky farany eto ny tantara mahakasika an'izany rehetra izany. Mandeha. Avoa fa sao dia tika.